Mialatsiny amerina vidéo kely vetivety ako fa hitako ny vidéo nataony filohan'ny fédération malagasy d'athlétisme. Manadio tena be aloha ianao voalohany indrindra. Zao aloha zavatra voalohany indrindra tiako ampahafantarina anareo rehetrarehetra. Vao nanomboka le resaka passeport ny ralisy tsy nanana passeport ralisy. Niantso an'ny fédération zay dia ozy izy fédération dia niantso anazy zay tsy mandray téléphone izy. Tsy nandray téléphone mihitsy, miantso anazy foana isanandro hoe tsisy passeport ralisy reriny tsisy passeport, niantso anao zay dia tsy nandray téléphone ianao. Dia tsy nandray ianao tsy nandray andraikitra zany ny dikan'izany. Dia avy eo amin'izay nietsika zay nanao publication. Dia nahita ilay publication amin'izay nareo vao nikoropaka niantso anay. Natsoinareo zay hoe ahoana ny zavatra atao mahakasika ny ralisy sy ny sisa. Ny passeport efa vita nefany, efa vitanay ny passeport. Efa vita ny solana ny vola dia vita ny passeport ny ralisy. Faharoa nanafatra nisy athlète avy any Toliara nafarana. Dia niteneniny ianareo hoe afarana ny athlète avy any Toliara satria tafiditra anatin'ilay fandraisana anjara amin'ilay mitsinina. Tsy niantoanareo aloha frean'ilay athlète fa nianto tena ilay athlète. Nefa anjara amin'ny fédération miantoka amin'ny frean'ny ankizy satria ankizy anaty fédération io ary tafiditra anao ilay mitsinina. Dia rehefa nafarana ilay athlète tonga teto Antananarivo tamin'ny 7 izy ny tonga. Dia niantso anay izy efa eto amin'ny fahasankarana ozy izy. Tsy hitanareo dia natsononareo hoe efa tonga eto Antananarivo ilay athlète monsieur le président. Dia niteny ianao hoe izaho mbola sahirana be fa atsovy SG. Dia niantso anay SG zay dia niteny SG tsy afaka mandray, tsy afaka mampiatrano fa tsy manana trano, tsy haiko hoe be da be ny zavatra andresanao. Dia lasa coach Ertina naka an'io ankizy io amin'ny 7 alina vao naka an'io ankizy io, andro avorana be teny amin'ny fahasankarana. 21h ireo vao niala tany amin'ny fahasankarana. Nefa andraikitra anareo miantoka an'izany ankizy zany andraikitra anareo zany dia nalaina tany amin'ny fahasankarana izy dia coach Ertina nampiatrano azy. Dia somary teritery tao amin'ny coach Ertina dia farany izy nalefa tao amin'ny stade Alarbi. Ilay athlète avy Toliara tonga tao amin'ny stade Alarbi izy tsy netoanareo koa ny sakafony. Athlète ny coach Stéphanie niantoka ny sakafony, manao cotisation zay hoe sakafony io athlète mipetraka ao amin'ny stade io. Trano kely ipetrahan'io ankizy io ao amin'ny stade. Sakafo tsisy miantoka fa athlète no manatra sakafony io maraina atoandro hariva satria izy tsy mahafantatra ninina eto Antananarivo. Vita aloha zay. Dia niona aloha tsika tao amin'ny stady satria ianao milaza hoe tsy mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra io ianao ry monsieur filohan'ny fédération. Nefa ianao mahafantatra satria tsika efa niona tao amin'ny stade Alarbi. Nanazava hoe alefaso aminay ozy averenao alefa amin'ny fédération les invitation. Dia nalefa ny zareo avy any La Réunion les invitation nalefa taminao. Dia nangataka billet anankiray ianao ho an'ny fédération hoe an'ny Fabrice ny anaran'ilay olona satria izay natsoina tao amin'ny aéroport tao ary ny fampiresantsika tao amin'ny stade dia nanome invitation anankiray ny La Réunion fa tsy nahazo visa ilay olona nareo satria misandoka ho athlète. Nefa izy tsy athlète akory. Dia fahatelo miantso anao foana izay tsy mandray téléphone ianao. Dia fa ozy ianao hoe antsoy onja IAG onja rehefa maika be fa ianao urgent foana hoe misy asa ataonao any ambadika any. Aiza koa izy filohan'ny fédération tsy handray téléphone zany. Tena hoe tsy haiko hoe mbola filohan'ny fédération ny ianao dia tsy mandray téléphone sahady. Député inona antsoina mandray téléphone nefa ianao filohan'ny fédération tsy mandray téléphone. Tsy possible zany, tsy possible. Dia manaraka an'izay nandeha nakatsoro zany tery amin'ny monsieur le ministre aloha izay teny Ambohijatovo. Dia natsony ianao tonga tao. Rehefa tonga tao ianao dia ozy ianao maika be fa misy vazaha miantso dia tsy afaka hiaraka aminareo monsieur le ministre fa andeha zahako. Zany ve dia mba possible hoe tsy ny athlète zany ny ambony aminao fa ny vazahanao any ambadika any. Izay tsy mahafantatra hoe resaka inona fa hoe amin'ny mahafilohan'ny fédération anao
mila mandray andraikitra ianao jereo ange ny teny anankizy nandeha tany amin'ny monsieur le ministre tsisy survety mitovy tsisy ninona mampalahelo ny sasany ara ny manao kiraro fa teny vao mba hoe ty kiraro ty anao veky fa mampalahelo hoe andeseo amin'ny ministre vetsika dia zao ny akanjo tsisy survety tsisy na t-shirt complet mampalahelo zany zavatra zany andraikitra reo nefa ny a mifehy sy miantoka ny atleta anareo iny zao ny dia ny lasa zao ny ankizy iny lasa iza ny antoka ny akanjony reny zay ny antoka ny akanjo survêtement mbola sekoeto ilay sarin'ny survêtement nanaovan'zareo lasa any a fa mbola izahay ny antoka tsy nandray andraikitra ianao monsieur le fédération na tsy nandray vola paosinay aty ny miantoka ny survêtement ny ankizy zany ny zara pointy dia misy ancien athlète madame Rosako zay ny tena nanampy ankizy zay mizara zavatra rehetrarehetra no hoentin'ireo ankizy ireo an'la réunion tsy niantoka ianao na zavatra ray ary tsy niantoka ianao angatahana attestation ary ianao a mampifilafila be fa saika tsy navoakanao satria tianao ajanony ty mitinina ty nefa ianao tsy mahavita dia mangataka ny Claudine Sidonie koa mba hiteny satria ohatrany hoe zarery no miteny eto nefa tsika rehetra samy tratran'io problème io daholy zay ny fangatahana manokana avatsy amiko hoe mitenenareo Claudine Sidonie aza vao hoan'ny olona rehetrarehetra le zavatra miseho satria tena mampalahelo loatra le zavatra ohatr'izao tsy laza zao raha lizy a zao nareo vao mikoropaka be mamoaka zavatra rehetrarehetra amin'ny Facebook ato nareo nefa teo atsoina hikarakara ny ankizy a tsy tonga tsy mandray telefona nefa ny olona miantso anao foana isan'andro san'andro lazainao fa hoe misy asa ataonao nefa filohan'ny fédération na zany andraikitra anao ny athlète andraikitra anao reo athlétisme reo a dia tokony azo antsy foana ianao fa tsy izan'izany hoe tsy tratrandro mihitsy nefa misy asa ataoko dia reraka be hoe tsy ampitoromaso fa avany nanao mission avany à Japon ianao efa un mois be zao nefa tonga teto ianao a dia milaza fa tsy ampitoromaso foana zay foana ny tenenao taminay dia mbola ho avy eo koa madame Stéphanie anazava zavatra rehetra fa ny zavatra niainako ny teny tantaraiko aminareo le fikarakarana nataonay tamin'ireo ankizy ireo tsy nandray andraikitra ny fédération na frais na sakafon'ireo ankizy ireo zay daholo ny antoka an'izany rehetrarehetra zany vola avy aty am-posinay fa tsy nisy nidiran'ny fédération na ny kely ary fa vola avy aty am-posinay ianao mantsy ny manamary tena be ao anatin'ny publication any hoe tsy mahafantatra inina nefa tsika mihitsy niaraka tsika ny resaka nio resaka mitinina io dia zavatra mampalahelo koa aloha tamin'ny tapabolana zao ny ankizy 15 filles 15 garçons tokony andeha an'la réunion anao mitinina ihany nefa ny le mitinina zao tsisy najanona le izy satria tsy nikarakara nareo fédération tsy nirarahinareo le izy satria tsy nareo le miazakazaka zay nefa ny ampanaovinareo test amin'ny 12 atoandro mandeha ary amin'ny bout-de-piste Ivato amin'ny 12 atoandro test 10 km zay ny ataony amin'ny bout-de-piste izy mandeha ny compétition amin'ny stade c'est 5 premier amin'ny 5000 mandeha an'la réunion na tsy mpanao 5000 na mpanao 200 mètres ary manao 5000 satria te andeha an'la réunion mafy be le test natao raikitra indray ny championnat ny cross country sy nina c'est 3 premier manao 10 km amin'ny cross country hoentina la réunion manao mitinina avy eo nefa ny raha vanareo le mitinina tsisy mitinina kory nefa mivola efa lefan'zareo avany la réunion avany ny invitation sy ny vola ampanaovinareo test zay reraka amin'ny 12 atoandro miazakazaka dia zany zavatra zany mampalahelo ny ankizy dikan'izany efa tapitra koa mondan'le fédération raha ny tena izy efa namoaka publication ianao hoe tapitra ny mondanao dia tampotampoka indray ianao mamoaka publication hoe mbola tsy tapitra nefa tapitra ary ny ankizy rehetra tsisy niazakazaka ntsony tamin'ity taona ty marobe ny ankizy tsika matanjaka fa tsisy niazakazaka ntsony ny ankizy tamin'ity taona ty fa raha mbola fédération io ny eo ny tsy azakazaka ny ankizy tsy hanao compétition anisan'izany ako za tsy nandray andrara compétition satria tsisy fivoahana ny compétition fa reraka fotsiny micross eo amin'ny stade io zay le problème saotra betsaka tsika rehetrarehetra nanatraka
Ay dia ho an'ny ralizy a efa mikarakara ny billet zay ato zay andehanany amin'ny Zoma. Ralizy tsy maintsy lasa be da be tsika ny nanolo-tanana. Hitako daholo reny olona hanampy any ralizy rehetrarehetra reny a misaotra betsaka atsika kanefa ho atambatra daholo ilay fanampiana satria na maillot hoentin'ireo ankizy ireo hiazakazaka any arany a mbola tsy manana maillot zareo fa survety ihany no vitanay. Tsisy maillot hoentina amin'ny cross zareo dia mbola atao enjehanay rapide zay maillot zay hoentin'ny ralizy any La Réunion amin'ny Zoma. Tsy manana maillot, tsisy matériel fa tsy pointe hoentina mihazakazaka survety zareo any. Dia tsy manana agent de poste ihany koa satria tsisy vola. Dia ilay fanampiana ireo rehetrarehetra reny a hoentin'ny ralizy daholy hanampianandreo ankizy ireo. Misaotra tompoko. Les vols, ils sont complets, c'est pour ça.